Yeah, ao ve yeah, mbola mijanona ouvre ozy izy le rahalako anankiray izay koplery. Voalohany indrindra aloha misaotra betsaka anareo ny aino hatramin'ny farany anty rakira anankiray ity, de misaotra an'Andriamanitra lehibe, misaotra ny vady aman-janona koa tao ambadika tao foana hatramin'izay ka hatramin'izao. De mariako fa somary amin'ity faran'ity any me cause fisaorana kely ho an'ny ekipa, ho an'ny coffboy rehetrarehetra niara-niasa tamiko nandritran'izay fotoana bobaka be zay tao anatin'ny rap gasy. Album solo moa izy ity, fa misy vazo anankiray zany iarahana bandy maromaro mianadavy ekipa niaraka tamiko nandritran'izay fotoana maro be da be zay kopy anao. De misy titre anankiray iarahany zalahy hoe lazo ao azy, zay le titre an'le album. De meko bigoko manokana voalohany indrindra Soe Carnot tao amin'ny Bolzala ery, nanomboka tamin'ny taona 2000, niaraka tamiko tao amin'ny Bogota nanomboka tamin'ny taona 2002. Fopralala izy bro, laibe zany hoe tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Aroama sy ny ekipako rehetrarehetra tao amin'ny Aroama. Okary zalahy sura be milay reny fiarahany reny. De doublenina koa tao anatin'izay tao amin'ny Bogota nanomboka nitaizanay matramin'ny taona 2002. Sokobe anankiray mendrika respect glady be, goavana be. De nandeha fotoana 2002 niaraka tamin'ny Zombie tao anatin'ny Aroamaska. Ok are niaraka tamin'ny Bibla ondatiko tao amin'ny Aroamaska. De bigop be ho an'ny Caravasy zay any Toulouse andro lerony. De nandeha fotoana 2002 fanena tamin'ny ralahy anankiray ao lery ao ve fanena tamin'ny Skinto de anisany nitaiza koa nifampitaiza teny tamin'ny fiainana ivelan'ny hip-hop, ivelan'ny rap gasy. De hatramin'izay de taoko Vimamay authentique nanomboka tamin'ny 2002 bigop bendry. Nandeha fotoana 2013 fanena tamin'ity tao anatina collectif 301 de okay leka lay ny fiarahana. Nandeha teny ny fotoana mandroso manao rap foana tsy miala tao anatina crew, tao anatina connexion, tao anatina collectif. De 2013 fanena tamin'ny Trento zay nanao an'le vaky urban musique. Mahafinaritra be milalao mozika miaraka amin'ny rap gasy, miaraka amina mozika hafa, partage hafa, expérience hafa de laibe. De misy any Lucas Vallée koa ao nanomboka tamin'ny 2013 laibe zalahy ekipa taty rindrina fa anisany manana potentiel be ao anatin'ity tontolontsika ity. De tsy adino koa i Anigi manao feo lafika amin'ity album ity. Sipa kely mahafatifaty kely zay izy fa raha tsy teo izy tsy nahafatifaty kely ty album ity. De kokondry ao ve de nisy invité kely koa, nisy cause kely niarahana tamin'ny Bona sy Rascal zay ao anatin'ity album ity. De manarak'izay misy beatmaker niara-niasa tamiko koa nandritran'izay fotoana zay de misy any Level Beats, any lery any bandy kely avy any Atsirabe zay lery manana potentiel enjana be. Misy any Polo Brown, misy any West Sunrise, misy andra Tida, misy andra Jea, misy any Bombap Tax. De ny zay ngamba tiako hoe ho présentena be ato de mifandraisam-peo moa atao amin'ny Ralepy, ao ve Ralepy Prodige Record ato lery ato sy ny ekipa lery rehetrarehetra. De misy scratch kely lalaovan'ny DOJ zay ao. De tsy adino kokoa ny visuel, karakara ny visuel rehetrarehetra. Misy any Hardy ao amin'ny Roadview sy ny ekipa rehetrarehetra, staff rehetrarehetra ao amin'ny Roadview. Lairy zalahy mahafinaritra ty drafitra ty. De nisy any Prince Malaso Ramanakavaly koa ao nandray anjara tamina fanatotosana horonan-tsary anankiray. De poinsa be makasitraka lesy ry zalahy era-po era-tsaina de way adinoko kely misy anecdote kely anankiray zay izy ty tamin'ny 25 juillet 2021 amin'ny tamin'ny rora sasa-maraina nisy fiarahana kely niaraka tamina coffboy anankiroa zay. Tovay anankiray de bekisa anankiroa ny teo raha Bona Vahatra sy Rakadji. De kompolisany fa nizahatra ny resantsika be tamin'izany momba n'ity album ity. Milay ry zalahy